Ao anatin'izay toedra raha mafana anentsiranana izay hiatrany ny ompanantsika resaka atao anatin'ity vidéo iray manaraka ity satria vandana voanandrefa nosamborin'ny mpitandro ny filaminana Iradovola Rakotobe tamin'iny androny omaly iny dia maro ny olom-pirenena izay naneho ny heviny manoloana an'izany rehetra izany ka isany naneho ny heviny mahakasika an'izany ny mpanakanto Rosy izay sady mpanao politika no efa solombavambahoaka teo aloha ka ny pisipitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araky nazay efa natsipiko zay dia ny mahakasiky ny fanehoan-kevitry ny mpanakanto Rosy no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto matetika lasibatra trany ny teknisianina ny mpiasam-panjakana manao ny asany noho ny disadisa ara-politika sy ady antoerana any Marilambo any mpiasam-panjakana misehatra amin'ny fahasalamam-bahoaka izany hoe médecin inspecteur no lasibatra noho ny fitiavantenan'ireo mitony tena ho ray aman-dreny avy any Marilambo kanefa mpanositra fitondrana mitady hametraka olona azo baikona hiahy iny distrika iny no endrikendrehana ho mpanao trafikana hazo sarobidy ity tompona andraikitra eo anivon'ny fahasalamam-bahoaka ity ary hiakatra fitsarana atsoatsy araky ny ankom-baovao voaray hatrany ny joro manoloana an'izany tsirariny izay mahazo ny mpiasam-panjakana izany ny ben'ny tanàna mitambatra anatin'ny distrikany Marilambo miaraka amin'ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana nampiakapeo nanaitra ny fitondram-panjakana tsy mbola nisy didim-pitsarana manameloka an'ity tompona andraikitra ity nefa efa milatsaka ny sazy fanesorana azy eo amin'ny toerany nefa vo iray volana monja no nahatongavany tsirariny izany tokony hadadiana tsara ny tranga misy ifotony ny DRS sy ny ministera ary manontany ny olom-boafidy ifotony vao mandray fanampahan-kevitra toy izao ho hiatrany Randrinasolo Augustin izay solombavambahoaka voafidy tao Marilambo ny antso ny hampiatoana ny fanampahan-kevitra noraisina ary ny antso ny fitondram-panjakana tsy hiaino ny fian-dakilosi-tokana fa manakorontana fotsiny manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao dia naneho ny hevitra ny mpanakanto Tiera Kogar izay kivy teo ampatsakana rano tsapanay sy hitanay fa manan-karena be ianao président sy ny namanao rehetra inona loatra re ny amponareo tsy mitsetra mihitsy mahita ireo fiainam-bahoaka mirefarefa amin'ny tany ireto tsy hitanay izay atao hitrotra toa marefo amaly tsy hisy hiaino hanositra nefa matahotra higadra mijery fotsiny izahay rehetra fa tsisy faly amin'ny zava-misy anie hoy ny mpanakanto Tiera Kogara tao amin'ny pejiny tao afaka mba atao milay ve ilay efatra taona farany azafady tsy izao kosa ilay ny fanarahana nama kivy be eto ampatsakana ho hiatrany ny tenany manoloana ny toedra raha any Antsiranana indray raha mahakasika ny ben'ny tanàna voafidym-bahoaka tao Antsiranana voalohany naneho ny heviny ny filoha nasionaly ny antoko MMM Andriamatoa Hajo Andriananarivilo ho izy tao amin'ny pejiny tao hajao ny safidym-bahoaka tsy azo kena ny halabato sy ny bodongerina atao amin'ny voakany Antsiranana izay naneho ny safidiny ka nandany ny kandida Jean-Luc Diovdiozar izao fihetsika bontolo ataonareo mpitondra izao no manapirofo fa tsy misy irarahinareo izay demokrasia sy ny fitonjaram-pahefana izany na ny kely aza mankahery any ben'ny tanàna Jean-Luc Diovdiozar sy anareo voakany Antsiranana rehetra ho isatrany ity ben'ny tanàna ny Antsiranana voalohany ity izay nilaza atao anatin'ny horonan-tsary fohy fa misy taratasy mampisambotra azy ka na izy maty na ho velony io no antony mampisitrika azy amin'izao ankehitriny izao mbola ao anatin'izay fanehoan-kevitra izay hatrany moa dia naneho ny heviny ihany koa ny député teo aloha Andriamatoa Rosy Rasimanana Paulbert izay fantatsika amin'ny anarany mahampanakanto azy Rosy voasambotra ny zandary hono Iraste
tonga irery devant hôtel de ville Diego izy niantsony mponina hanohana ny maire voafidy ary mandaha ny fametrahana ny PDS vaovao. Mbola vao izy irery no tonga dia voasambotra. Hitondra fitoniana ve izany ho izy hatrany? Tsy haiko aloha fa izaho manao hoe vao maika hampiakatra ny hatezerana ho ity solombavambahoaka ny Madagasikara teo aloha ity raha naneho ny heviny manoloana ny fisamborana any Radovola Rakotobe izay mpampianatra ao amin'ny Université Antsiranana tamin'iny androny omaly iny. Midika izany fa manahy mafy ireo olom-pirenena sy ireo mpamakafaka ara-politika manoloana an'izao fisamborana any mpampianatra ny université tao Antsiranana izao manoloana ny fanoherana ny fitondrana izay mijoro ankehitriny ary indrindraindrindra fa ny fiarovana ny safidim-bahoaka izay dia mety tsy hampandry fahalemana intsony ny zava-misy tahaka nytony ary mety tsy hitarika ny fitoniana intsony raha toa ka mbola mitohitohy ny zavatra toy itony araky n'izay tia ny mpanakanto Rosy ho ambara izay fa mety vao maika aza hampitrotra ny vahoaka raha vantany vao mitohitohy ny trangan-javatra fisamborana etsiroa manahaka nytony izay nisy tany Antsiranana itony satria efa manomboka feno angambany ny kapoakan'ireo vahoaka sasany izay masahy mihetsika amin'izao ankehitriny izao fa ho an'ireo vahoaka izay mbola tsy feno ny kapoakany dia miaina tsara sy milamina ary tsy miasa saina amin'izay resaka fidinana andalambe sy ny maro hafa izay ihany koa. Maro moa naneho ny hevitra manoloana ny tsy fahitana an'ireo tanora ny Diego izay niaraka tamin'ity olony mahery fon'izy ireo ity. Eny tsy omena tsiny ny vahoaka raha toa ka tsy mazoto intsony ny hidina andalambe sy hitokana izay satria toa lasa miaro ny tombotsoan'olo tokana fotsiny rehefa manao an'izany fitokonana sy fidinana andalambe izany hatrizay ka hatramin'izao ka tsy hita ny tena vokatra sy izay tena tombotsoa azon'ireo vahoaka izay nanao an'izany hatramin'izay ka hatramin'izao fa vao maika aza miharendrika foana ny Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy ary vao maika aza miaina ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka raha toa ka miady mafy ny fanovana foana no natao hatramin'izay ka nitondra inona tamintsika ara ireo fanovanana marobe izay niadivantsika hatramin'izay ireo. Moa ve tena nandroso ny Madagasikara amin'izao ankehitriny izao sa ahoana raha ny fahitanareo azy? Izay sy zay no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.